Ny fahasalamana indray kosa ary efa vonona ary manana vahaolana manoloana ny trangana aretina poliovirus ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka samihafa satonana amin'ireo vahaolana andraisina ohatra ny fanatanterahana vaksiny ho an'ireo ankizy madinika. Ankoatra izay misy ihany koa ny fanentanana samihafa entina hisorohana ity aretina ity. Ny safoly ireo trangana otrika aretina poliovirus de type 1 izay hita teo anivon'ny faritra enina teto Madagasikara ka manasokajy ny Madagasikara ho firenena afrikanina mbola ahitana ny lefa-kosatra maneran-tany raha toa ka efa tsy nahitana ity aretina ity intsony teto amin'ny firenena tao anatin'ny 7 taona. Ny fisian'ity trango ity dia ahiny amin'ny siny fiparitahan'ny valanaretina. Vahaolana noraisin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy toy ny OMS, ny UNICEF, ny USAID ary ny Rotary International ary ny fanatanterahana ny vaksiny vahobe manomboka ny 14 ka hatramin'ny 12 septambra izao manerana ny nosy. Fitsidiana isan-tokantrano no tanterahany mpiasa amin'ny fahasalamana mandritra izany izay hanao vaksiny ireo ankizy rehetra voateraka ka hatramin'ny 12 taona. Marina fa ireo ankizy efa natao vaksiny fiarovana ny lefa-kozatra aza dia mbola afaka miverina atao izany indray hanamafisana ny fiarovana azy ireo. Ministera telo dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana no niaraka nanapa-kevitra ny ara-entana araka ny andraikitra tandrify azy ireo avy eo amin'ny fanentanana ny vahoaka sy ny isa-tokantrano mba handray ireo mpiasa ny fahasalamana ampanao iza vaksiny izany ny ankizy lasaka ny 12 taona mandritra io fepitaona isy ny vaksiny vahobe io.